Mametra-panontaniana amin'ny namitsorany chaîne pénale ireo olona voaroroy amin'ny raharaha andramina ny Alliance Voire Gasy. Azony fitsarana natao tsara nitazona ireo olona ireo ary mitady porofo fanampiny orian'izay hoy ny AVG miverina manangana antota taratasy vaovao indray miankoatsy ny Alliance Voire Gasy iampangana ireo olona telona votsitry ny chaîne pénale omaly mbola sarotra ny lalana ayady amin'ny kolokolo sy ny fanondranana andramena antsokosoko raha toka avotsitra lava ireo olona voaroroy hoy ny Alliance Voire Gasy. Misaina lamindray sy Ivrasata. Panefefa avy any Sambava ireto olona voaroroy ho mpanondrana andramena antsokosoko ireto raha ny fanazavan'ny Alliance Voire Gasy eo ampananganana antony taratasy vaovao indray amin'izao fotoana ny biankosy ny Alliance Voire Gasy mahakasika ity raharaha trafikana andramena ity. Tsy voatery ho navotsitra ireo olona ireo fa afaka notazomina ary mitady porofo fanampiny indray ny chaîne pénale aorian'izay hoy ny Alliance Voire Gasy. Zavatra hita zany zao dia farafaratsiny tsy tonga any amin'ny fitsarana le fahavononana indimy nation filoham-pirenena déclaration dimy zany nataon'ny filoham-pirenena mikasika an'io resaka bois de rose io fa ny zavatra hita aloha zao hatreto dia mbola tsy mipaika any amin'ny zavatra ataony any amin'ny fitsarana le zavatra satria na dia teo ary le enquête sy fanangonana porofo nataon'ny Bianco dia votsitra le nafahana le olona zany tsy nitazoma akory na dia hoe tsy ampy porofo ary azon'ny fitsarana atao ny mitazona le olona dia manangona izany porofo zany mba tsy hahafahan'le olona indray hoe rehefa mivoaka eo dia hosombaniny na hopotehiny reny porofo reny. Tsy mbola tafapetraka ny mahakasika ny tamberina andraikitry ny fitsarana eto Madagasikara hoy ny AVG. Tsy tokony anamartena ny fitsarana raha toka tena mitombona ny fanapahan-keviny hoy ny AVG. Misy tarehin-javatra tsy mazava ary mampametra-panontaniana ny fomba fitsarana hoy ny Alliance Voire Gasy. Ilay mpiaro tontolo iainana voapanga ho nanao fanalambaraka tamin'ny tambazotra sosialy dia migadra miandra ny fitsarana azy amin'izao fotoana. Mbola ahina ho nanao fanalambaraka nefa ity mpiaro tontolo iainana ity fa tsy mbola voaporofo tena nanao ilay eloka nanenjehana azy. Ny mpanao trafika na andramena kosa etsy ankilana dia votsitra lava ary tsy mbola nisy na iray aza hatreto ny gadra hoy